Manomboka tokoa sika dia iresaka ny fampiatranony Madagasikara ny fionana amin'ny tampon'ny SADC misy vaovao maromaro ireto handray vahiny koa isika rehefa avy eo ao anatin'izany resaka SADC izany ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa no vahintsika eo iresaka ny conférence publique izay ho tanterahana ny 7 ny volana aogosta ho avy izao fa hanombohantsika an'izany resaka SADC izany dia hoe tsirin'ny ministerana rambahiny isika roa andro mialoha ny fivorimbe an-tampon'ny SADC izay atao eto Madagasikara mamaraparana ny fanomanana rehetra ny tompona andraikitra isan'ny tokony amin'izao fotoana izao amin'ny lafiny foto-drafitrasa eo ihany koa ny ara-teknika tafiditra ao anatin'izany ny momba ny fampitana ny vaovao rehetra izay ilana fitaovana nisy noho izany ny fanaovan-tsinoa mpiara-miasa tamin'ity androany ity atotosa ny hetsika araka ny tokony ho izy andaniny ministerana rambahiny sy ny mahasovoan'ny sina nanome fitaovana ankilany ihany koa ny antsoina hoe opérateur téléphonique eto Madagasikara sy ministera roa Nalso Randriamasinoro no nanaraka akaiky izay. Ho maimaim-poana ny connexion internet hampiasaina amin'ny toerana rehetra handranitsika momba ny fionana an-tampon'ny SADC hanomboka andro vitsivitsy. Anisany hahazo tombony amin'izany ny mpanao gazety izay maro no voavy eto Madagasikara. Iasy no iantoka ny lafin'ny fikirakirana ny Aitao Arakajy mirindra ao anatin'izany fivoriana izany. Misy ireo fotoan-dehibe ao anatin'izany izay mila fitaovana matianina indrindra mila fampitana amin'ireo hainao manjery isan-karazany izay mila ny connexion internet izany ary tsy ataontsika ambanin-javatra satria izany ihany koa no tena antoky ny fahombiazan'ny fionana tampony izay raisintsika eto Madagasikara. Dingana lehibe ho an'ny nosika mankany amin'ny fampiatiana arakajy mirindra ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Anisan'ny tetikasa iarana amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny DECIM sy ny any amin'ny faritra Menabe. Aty amin'ny faritra ny Menabe zao misy 73 sites ametrahana ny extension ny réseau zany ka expérimenter karazana pilona vaovao tsika manao économie tsika amin'ny vidina pilona satria lafo be le pilona klasika aingana be le fiasa satria misy gain de temps be le teknolojia vaovao izay ho apetraka. Akoatra ihany koa misy programme social amin'ny resaka fitrahana ny Aitao Arakajy mirindra manomboka izao dia hijery tarif social koa zany sika ho apetraka ao anatin'ny telefona miaraka amin'ireto opérateur maro samihafa. Misy projet koa ny vokotany rehetra sy ny arrondissement. Dia tsy ankilany, nisy ihany koa ny fanaovany sy ny fiaraha-miasa teo amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny mahasoivon'ny Chine izay nanolotra fitaovana ara-informatika momba ny sary toy ny drone sy finday ho an'ity ministera ity ho enti miasa mandritry ny fionana an-tampony 27 any ny SADC.